Mbala tsara sika jiaby namagna izay mpagnaraka ato agnatiny réseaux sociaux Facebook. Voalohany tenema miondriky ampanajana amindreo manakavagna zegny nilaza fahafatesagna ny vonoagna tamin'ny fomba feno abibigna tany mainty rano. Ary manao fialan-tsigny aminareo vahoaka ny mainty rano amin'ny zavatra mandalo ankehitriny zay mampisavorivory ny vahoaka ato agnatiny réseaux sociaux Facebook. Voalohany tenema manameloko tanteraka amin'ny famonoagna ranabavy tamin'ny fomba feno abibina. Itatsika zavatra mandalo ankehitriny, misy olona zay voasambotry ny mpitandro filaminagna tany mainty rano. Vahoaka ny mainty rano sy tompokavana tsy nanaiky raha ohatra ka tsy avoaka le olona voasambotry ny mpitandro filaminagna agnanaovagna fitsaram-bahoaka. Resy ny mpitandro filaminagna, resy ny mpitondra fanjakana ka voatery namoaka le olona natao fitsaram-bahoaka. Zegny mihitsy ny agnanovagna ty video ty tompoko satria zahay nieritreritry fa Madagasikara tany tandalagna. Je suis vraiment choqué nahita le olo efa voasambotry ny mpitandro filaminagna kanefa navoaka nomegna vahoaka nagnanaovagna fitsaram-bahoaka. Mampalasa eritreritry sy zavatra mandalo eto Madagasikara. Atsika mafantatra tsara fa Madagasikara tany tandalagna, misy ny fitsaragna, misy ny mpitandro filaminagna. Raha ohatra ma misy olo meloka entigny ampitsaragna, agny zegny mafantatra fa mameloka marigny le olona sa tsy meloko. Eto zao ty teny amitsika vahoaka ny mainty rano sy tompokavana. Le olona nanaovantsika fitsaram-bahoaka tompoko, olona mbala tsy vita fitsarana. Dikan'zegny ny vahoaka malagasy efa tsy mahatoky intsony ny mpitandro filaminagna ary tsy mahatoky intsony ny fitsaragna eto Madagasikara. Zavatra mampalahelo, zavatra ohatran'izany tokony jerevany fanjakana foibe indrindrandrindra ma PRRM sy premier ministre le gouvernemanta sy ministry ny fitsaragna ary ministry ny filaminam-bahoaka sy sekretera-panjakana ho an'ny gendarmerie. Satria anareo tompona andraikitra voalohany amin'ny zavatra ohatran'ireny. Za eto tsy manameloko niza na niza fa samy tosy ary sady malasa saina. Moa ve mbala tandalagna ve eto Madagasikara raha ohatra ka vahoaka efa mangala olona any amin'ny violon, raha ohatra ka olo garde à vue tsy maneky vahoaka raha ohatra tsy azo anaovagna fitsaram-bahoaka le olona. Inona ny mahatonga an'izany tsy fantako, anjaranareo mamaly azy. Fa zavatra mantaitry ary mahalany fagnahy, zavatra tsy azo ekena ary zavatra tsy tokony ho hisy eto Madagasikara. Olona fa efa voasambotry ny mpitandro filaminagna mbala avoaka omegna vahoaka agnanaova fitsaram-bahoaka. Raha ohatra ka tany mainty rano resy tosiky mpitandro filaminagna, voatery nanome igny olona igny nitsaregna kanefa olona igny mbala tsy voatsara akory kanefa misy tribunal eto Madagasikara, misy juge eto Madagasikara, misy mpitsara afaka mitsara eo afantara fa meloko le olona sa tsy meloko. Raha ohatra ka olona igny innocent, za tsy miteny ary tsy miaro le olona nidorana fa raha ohatra olona igny innocent, tsy izy nanao le zavatra satria mbala tsy nandrana fitsaragna, lasa mampalahelo zavatra mandalo eto Madagasikara. Fa raha tenenteneny tokony mandraindraikitry ny mpitondra fanjakana, tokony mijoro amin'ny mahafanjakana atsika zay hoe
tsisy droit ny mpitandro filaminana na ninona zavatra mandalo na ninona zavatra iwisy tsy tokony mpitandro filaminana anome olo efa voasambotro omegna vahoaka anaova fitsaram-bahoaka. Igny mauvais exemple raha ohatra ka misy eto Diego ohatra amare na afaka mare engany tsy wisy zavatra takatakany regny na mitovitovy endrika amy zavatra nandalo tany mentrano omegna vahoaka koa ve le olona agnanaova fitsaram-bahoaka. Raha ohatra misy any Majenga, raha ohatra misy any Toliara, raha ohatra misy any Tamatavy na any Fianarantsoa na Antananarivo omegna vahoaka ve le olona voasambotro mbola tsy voatsara andeha agnanaova fitsaram-bahoaka. Zavatra malasa saina tanana misy fanjakana ne eto tegna vraiment je suis vraiment touché amy zavatra nandalo. Za tsy miteny hoe tsy le olona ndorana nanao acte barbary na nanao abibina tamile ranabavy zay tsy nisy nivonogna tamy fomba feno abibina. Fa zavatra tiako teneny eto hoe tany misy fanjakana veto Madagasikara, fanjakana zegny tsy misede amy zavatra tany regny fa minégocier raha tokony ataon'ny fanjakana amy vahoaka samy tompokavana mba agneky andefasagna le olo ana fitsaragna. Tokony atoko fitsaragna atsika eto Madagasikara, tokony atoky mpitandro filaminagna atsika natao misy zavatra tany regny dikan'izegny efa tsy matoky mpitandro filaminagna antsony ny vahoaka malagasy, efa tsy matoky ny fitsaragna antsony ny vahoaka malagasy. Dikan'izegny tokony omelo na tokony jerevan'ny mpitondra fanjakana ambony akaiky ny zavatra misy eto Madagasikara fa zavatra mampalahelo ary zavatra tsy tokony ho isy. Conséquence n'igny teneniko amitsika mialoha haiko tsara fa efa fantatra ny fitondram-panjakana zavatra ho isy. Communauté internationale tsy maintsy ikondane igny acte zegny nandalo tany mentrano. Tiatsika halatsika tsy maintsy condamné communauté internationale igny zavatra nandalo igny satria zavatra tsy azo eritreretigny hoe olo efa voasambotro na lefa amy violon garde à vue malana vela namegna namegna vahoaka nanaovagna fitsaram-bahoaka. Inona ilaigna fitsaragna eto Madagasikara? Inona ny ilaigna ministère ny justice eto Madagasikara? Inona ny ilaigna ministère de sécurité publique eto Madagasikara? Inona ilaigna ny gendarmerie pirenena? Inona ilaigna secrétaire général ho an'ny gendarmerie eto Madagasikara? Tokony ofoanana raha ohatra ka zay ny zava-misy eto, zay zavatra zay olo mamono olo tonga de omegna vahoaka vonegna. Zay olo manao abibiagna amin'ny zaza tsy ampitogna na magnolan'olo na manao zavatra grave eto Madagasikara tsy tokony mandeha fitsaragna antsony fa tokony de omegna vahoaka agnanaova fitsaram-bahoaka. Zegny zavatra hitako ary mahatouché mialatsigny za amy vahoaka amy mentrano ary mialatsigny amy tompokavana tsy hoe manamevana zavatra nandalo ary za mbala mikondane ary manameloko ny famonoagna ranabavy igny tamy fomba feno abibigna. Fa le olona voasambotra tompoko mbala tsy olona voatsara akory, mbala tsy olona hoe favoaka didi-pitsaragna hoe tsy meloko le olona io mety agnanaova fitsaram-bahoaka raha ohatra ka vahoaka omeloko amin'ny fitsaragna zay nandalo teo. Fa olona igny zay mbala garde à vue mbala tsy endriky misy fitsaragna nandalo taminany kanefa nomegna vahoaka resy ny mpitandro filaminagna voatery tsy maintsy nagnamea igny olo igny tamy vahoaka nanaovagna fitsaram-bahoaka. Tegna zavatra mampalahelo ary zavatra tsy rariny ary zavatra tsy hitsiny ary zavatra tsy tokony ekena eto Madagasikara satria Madagasikara tany tandalagna. Raha ohatra igny zavatra mandalo eto, anao koa Diego, anao koa Fianarantsoa, anao koa Toliara, anao koa Tananarivo, anao koa Tamatavy, oeza ty firenenantsika ty tompoko. Miala tsigny hoa, miala fondro, miala saloha fito agnanaovako ty video ty. Tegna tsy manome tsigny ny tompokavagna, tsy manome tsigny ny vahoakany mentrano hafa eto atsika jiaby samy mandinika ary mieritreritra inona marigny zavatra tokony atao amin'ny ka ohatran'ireny. Saotra tompolahy, mankasitraka tompovavy. Salama daholo. Araky ny vaovao hitako amin'ny Facebook vomarany moa zany a, de nidoran'ny avan'le ramatoa velona zany a, le bandy namono ny avan'ny zareo. Nidoran'ny zareo velona.
nitakiny nitazomin'ny mpitandro filaminana tany any, tsy haina polisy na gendarme moa zany fa mpitandro filaminana tany le zalahy io zany hoe tokony gadraina satria namono olona fa tsy zanaiky mihitsy niavan'reto niavan'le ramatoa maty zany satria le ramatoa io zany novonoiny le bandy tamin'ny cash point zany amin'ny abibina de ny grevy ny olona zany sahotaka zany ny olona tsy ny olona moa zany fa niavan'le maty sahotaka tsy zanaiky mihitsy fa tsy maintsy tsy miala eto zay raha tsy dorana velo io bandy io de tsy nahita fikatsony zany ny mpitandro filaminana fa de nomeny zareo anazy le bandy de nidoran'zareo velona le bandy. Zavatra tena voalohany zany de afapo zany le fianakavian'le maty amizao, salama be, sambatra be fa dorana velona le namono ny havan'ny zareo, niverina velona ve ny havan'ny zareo, sa mbola andevony zareo zao satria to nalaina tany amin'ny tany filaminana tany le razana za eto tsy hoe manamaivana ny olona maty fa eran'izao tontolo zao de tsisy manao an'izany. Eran'izao tontolo zao afa-tsy Madagasikara samy manana ny maty daholo eran'izao tontolo zao, samy manana na zazakely mena vava na olona lehibe na kely vonona amin'ny fomba fianakaviana samy marary dôlodôlodôla fa tsisy an'izany raha tsy Madagasikara. Zay nga malisy satria hoavina commentaire de miteny tsy avanao manko zao satria tsy avanao de tsy marary aminao fa satria tsy avan'ny olona eran'izao tontolo zao zany reo maty retretr'ireo tsisy olona maty zany eran'izao tontolo zao fa ao aminareo ihany misy maty, ninareo ihany tena marary ary fahitako azy de zay avana mety hoe mahasarika olona, zay avana manamanana pouvoir amin'ny tanàna no afaka misarika olona andao, fa raha avana mahantra raha mahantratra ve de ny olona ve de anaiky hoe andao andeha andoro velona ary fa tsy maintsy manamanana pouvoir ndray reo fianakavian'ireo de afaka manao zay tiany ataony. De ny polisy gendarme zany de hoe io livreo io ataovy zay navolareo anazy any fa raha ohatra ka fitakina tsotra pasifika ry amin'ny 13 mai mpianatra na GNZ mitaky zavatra misary takina am'izay fotoan'izay ny polisy gendarme de tsy mandefitra fa de tena tonga de makiraky sotomina amin'ny akanjo de atsipy amin'ny tany roitina amin'ny tany daroka totondra ampisotrona amany zay mandeha pasifika eny amin'ny arabe mitaky fitakina. De io zao raha ohatra zao io olona io zao io le fianakaviany reo tsy maintsy misy lohandohany amreo mitarika ny olo andao de raha tarian'ny 13 mai io nandeha mpianatra nandeha tongotra ampilaminana mitondra pankarta de tonga de voasambotra le lohandohany reo tonga de voasambotra rofina ino moa zany tomobile tsisy plaque tsy haina polisy ninona tsy antenu no misambotra andreo ka atsofoka any amin'ny prison any tsy misy fanazavana fa de any fotsiny sasa tonga direct any Antsefay satria ny vodiny ny filoha no arovana am'zay fotoan'izay fa tsy ny justisy ho an'ny vahoaka de am'izay fotoan'izay zany mpitandro filaminana de tsy koa io faty any io antsorana fa raha ohatra manitikitika ny ina moa zany ny seza mpitondra satria milahatra pasifika iny mantsy atahorana milahatra pasifika iny de zay le fandehan'izy ka zavatra tiako averina de hoe afaponareo zany zao niverina aminareo ve ny ina moa zany le olona maty sa andevina ihany nareo andevina olona anankiroa nareo fa ny zavatra sura 100% dia ny violence ino zany appel à la violence tsy mitondra makaiza mihitsy amin'ity fiainana ity, tsy mitondra makaiza, tsy reniny amanitra zay tenen'ny baiboly any tsy reniny amanitra satria za tsy mpivavaka, za tsy kristianina ohatra nareo sarotiny be mitabataba tsy reniny amanitra laha zay amin'ny baiboly fa amiko bon sens sy amin'ny maha-olombelona fotsiny dia ny famalina ny violence sans violence de tsy mitondra makaiza na paix intérieurnao
na intérêt vendalana inona tsisy intérêtnao na ny kely amin'ny vengeance. Zay ny azy zay. Vengeance zany indriny ilana vengeance. Ampilamina anananao paix intérieur, ampilamina sainao. Misy zavatra azonao avy amin'ny vengeance. Fa teo namony avako iny de vonoko fatiko iny. De aveo ny excuse de satria tsy manao ny asa ny justice satria tsy matokony justice tsony ny olona zao ka tsy matokony justice ny olona ka metsara ny justice amizao. Tena lasa metsara ny justice Madagasikara amizao satria tsy matokony justice nareo de vononareo faty zay manao zavatra. Fa ny olona amizay fotoana zay de nareo saminareo mifamono fa zareo amy justice ny corrompu ny mafia any ambony any galabina. Miloraka ny miliara ho an'ny karana, miloraka ny miliara amin'ny mpanao kolikoly. Fa nareo vahoaka madinika mifamono faty fampianany amaniny. De mikianonareo reo olo reo hoe tena zao de mety ny justice nareo zany amizao fotoana zao. Ny malagasy no manana vahaolana amin'ny manque de confiance amin'ny justice eran'izao tontolo zao. Mitodika any Madagasikara ny maso zao tontolo zao. Ho any Madagasikara ony miresaka mpiara-miasa de any Madagasikara ony tonga de vonona dorana velona zay namon'olona. Zay nangaraka dorana velona zay any aminareo any. Tena pays tena mandroso be mihitsy Madagasikara. Mandroso tena manana modely. Tsy ritiny raha zao tontolo zao mihitsy. Fa antony de reglena amin'ny famaky, reglena amin'ny dorana velona, amin'ny bidona essence, zay ny any ny justice. De tena fiera be ny gasy am'izany. Tsy mba zavatra mba manjary hoe mba hoe nanao découverte scientifique ny gasy, na hoe nanana modèle économique am'lay be ny gasy, na manana exemplaire amin'ny moralité ny gasy. Tsy mba zay mihitsy mba zavatra avoaka raha zao tontolo zao fa de sauvagerie, barbare ny gasy. Barbare ny gasy. Tany moyen âge na tany amin'ny l'âge de Cro-Magnon misy an'izany mandoro velo olo eo tanàna zany. Tany niembotra firy siècle. De fiera be sasany hoe tena nety mihitsy iny ka, nety mihitsy anaovana an'iny lelena. Nefa fiangonana feno isany cabinet. Isan'andro vavaka pory foana isan'andro fivavahana. Elava miteny ratsy kely ela hoe pory lelena. Tena ratsy toetra be iny. Inao tena lehilahy lehibe, inao zany ratsy fitondratena. Satria nareo mpivavaka be, satria nareo masina be. De nareo mpivavaka be, masina be, Jesosy nareo io nareo mpamon'olona, mpanao vengeance, barbare, sauvage. Fa za bandy mpiteny ratsy tsy mahavita am'zany. Za bandy mpiteny ratsy, mpiteny poly, mpiteny lelena zao tsy mahafaka ain'olona, tsy mahafaka ain'olona. Tsy mahavita mamon'olona za zao, tsy vitako zany. Na mandratra olona tsy vitako zany. Mbola tsara ataoko tamin'ny fiainako zany. Mandratra olona. Raha misy ny nanao ratsy tamiko, raha misy ny ina moa zany nanao ratsy tamin'ny havako de natezitra raha tsy mahavita am'zany tsy mahavita am'zany za de voly mpiteny ratsy. Fa nareo reo mpivavaka, zaika be nareo rapitso reo anao ratom-pisaorana nareo rapitso. Andohalika am' Jesosy nareo rapitso. Andeha anao ina moa zany vory amy dorokasy nareo rapitso. Andeha ina moa zany anao catéchisme nareo rapitso, ikofesy nareo rapitso. Fa nareo de nandoro olona velona. Na tsy nareo tena izy nandoro olona velona, fa nareo d'accord amin'ny fandorona olona velona. Fanaovana vengeance, fanaovana valifaty ny atao sainareo ato de zay no entinareo ivavaka. Manao commentaire ndray nareo. Manao commentaire nareo fa nareo manao commentaire mpivavaka dolo nareo nge. Nareo ny kristiana dolidoly. Za ihany no malaza tsy mpivavaka eto amin'ny Facebook eto. Za ihany no lafarana tsy manjasy de vory eto amin'ny Facebook eto. Satria miteny ratsy pory sy lelena. Sady tsy d'accord amin'ny fivavahana io. Za tsy d'accord amin'ny fivavahana io. Tsy makaiza mihitsy zao ve niemotra any amin'ny firy siècle ny gasy am'izao fotoana zao. Andoro olona velona. Ifamono faty. Nefa ny karana re de manisa vola fotsiny. Manisa vola milamina. Izy ny corrompre an'ireo justice reo. Izy ny corrompre gendarme reo. Izy ny corrompre ny ina moa zany fitsarana reo. Ka tsy zalahy ambony, ka tsy zalahy amina milliardaire ny corrompre an'ireo. Matoa misy olona mamon'olona ka tsy migaly le olona fa mivoaka anatin'ny 3 andro iza. Le olona mahantra ery tomadinika dabamaba ve no amoaka olona any amin'ny figadrana. Rehefa mahavita amoaka olona.
fa tsy ny olona manana 4-4 manana V8 zay miletra ny volanareo no mamoaka an'ireo. Dia nareo ny famory faty satria vendrapory.